Ny fanampiana ny lalao rugby moa zany eto Analamanga dia anisany mandray anjara mavitrika ny filoam-boninahitra Andriamatoa Ratsiromampianina Nasom-pirenena izay nanohana ny lalao teto amin'ny section Analamanga moa zany dia tsy iza moa zany fa dia tarihany présidentanay izay anisany tanora zokony izay mitsindro an'ireo tanora sy mijery no avy ny tanora sahady dia izay koa nahatonga ny fikambanana tsy misalasala zany manohana izay hitany fa hoe tiany mapety ny tanora eto amin'ny faritra iva elanay moa zany le fiteny le ambany tanàna fa faritra iva zany no tokony fampiresahana satria taona vaovao koa zao tsy tokony hisy tsony zany ny ambany tanàna fa faritra iva angamba no ilazana azy dia noho izay zany no antony ny fanatona ny fikambanana sy ny mpitarika ny présidentanay ny fametanana amin'ny fanampiana ny tanora satria zany ny tanjona dia hoe hisy fiantraika eny amin'ny tanora eny fotony ny tena hoe fampandrosoana na dia amin'ny alalan'ny lalao ary sehatra anankiray zany ivelaran'ny tanora izay zany ny antony isiny ny fionan'androany sy fiampiarabana sahady ny taona vaovao dia ity taona ity zany ho taona ziona ho taona feno fahasalamana ho an'ny mpitarika ny lalao rugby Andriamatoa Naina moa zany dia ho taona ziona koa ho an'ny tanora rehetra izay mpilalao rehetrarehetra dia ho an'ny tanora tsy akanavaka koa zany dia engany mba hitondra fahasalamana sy fahombiazana ho an'ny tanora isatsokajiny ity taona 7 ambin'ny folo sy roa arivo ity.